Niteraka savorivory sy ahiaty eo amin'ireo mpianatra monina eny amin'ny tranon'ny mpianatra eny Akatso ny fisian'ny trakta ny elina nomboka ny alakamisy lasa teo amin'ny fizarana ny tranon'ny mpianatra vaovao eny Akatso eny. Nisy mihitsy aza moa ny fiaonan'ny solotenan'ny mpianatra niaraka tamin'ny Taleny Kroaravaka n'Andriamanala Samora Samboly. Nanomboka ny alakamisy lasa teo no niparitaka ny trakta nanambara amin'ny siny fizarana ny trano ao amin'ilay trano vaovaon'ny mpianatra ho an'ireo mpianatra nivon'ny Université n'Antananarivo mbola tsy nahazo trano ho amin'ity andro ny asabotsy 20 aprily ity. Niteraka savorivory sy ahiaty eo amin'ireo mpianatra izany trangan-javatra izany ka nahatonga ny fiaonana teo amin'ny solotenan'ny mpianatra sy ny Taleny Kroata amin'ity androany ity. Fantatra teto ary fa tsy mitombina ny voalazan'ilay trakta ka ny antsoina ireo mpianatra mba ho maliny. Zay zany nangatahanay hoe mba tokony mazava le communication alefa amin'ny administration fa manjary manakorotana ny sain'ny mpianatra zany le izy ary mpianatra tsy manalitsiny ny voa anatin'le izy mety ny sasany mety misy azo tombotsoa amin'ny fanaovana an'izany fa ho anay aloha zany rehefa mba misy zavatra ho déclarena ohatry hoe dia déclarena mazava le izy fa tsisy ho faly ny andeha anakorotana eto amintsika eto. Taoriny ny fitokanana ireo fotodrafitrasa roa lehibe andraisana mpianatra ety Akatso ireo ny volana aprily 2024 dia mbola tsy nisy hatreto fizarana ny trano amin'ireo mpianatra. Ireo trano vaovao roa ireo dia mahazaka mpianatra mitotaly 8 sy 900. Ho fantatra atsoatsy raha nambarany teo anivon'ny Kroa ny fizaran'ireo to-trano reto satria isy amin'ny fiandohan'ny volana meo avy izao ny atrikasa ho karakarain'ny Kroa. Ankoatran'ny fizarana trano hodiniana amin'izany ihany koa makasika ny tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny anjerimanontolo ary ireo fanorenana tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritry ny université.